rehetra ny ny fiadanany tompo aoko fatatsika fa sitrapon'Andriamanitra ny anome ny olona ny fiadanana. Zany no antony natoka ny anjely nilaza tamin'ny andro naterahany Jesosy le zanak'Andriamanitra. Laza ry zareo fa fiadanana hoety ambony tany ho andreo olona akasitran'Andriamanitra. Toy zao no voalazany ao amin'ny liko toko faharoa ao andininy fafolo. Ory zareo anjely mpitondra ny afatr'Andriamanitra tam'izany. Andininy fafolo. Aroa ny anjely taminy. Asa matahotra. Fa indro milaza teo sy mafaly aminareo ao dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra. De andininy faefatra amby folo. Voninahitra any amin'ny avondrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoety ambony tany amin'ny olona kasitrahana. Anisan'ireo olona tian'Andriamanitra itoerana zany fiadanana izany ianao zay manaraka zao fandarana izao. Ohatrany hoe tsy mampiny ny siny zany fiadanana izany eto ambony tany am'izao vaninandro misy atsika izao. Ohatrany hoe tsy mampiny ny siny fiadanana eo amin'ny olona manoloana ny fahasarotana misy ankehitriny. Tsy mampino ho iaho. Kanefa possible ny siny fiadanana raha mino sy mandray an Jesosy ny olona satria Jesosy no nataon'Andriamanitra lalana hitondra ny olona ho am'izany fiadanana izany. Ary possible ihany koa raha mino sy manaiky ny teny voalazan'ny Baiboly le olona. Tena manome toromarika sy taridalana atokavana ho am'izany fiadanana zany mantsy ny Baiboly. Omena tompony voninahitra. Toy ny fampidirana ihany zay nambarako izay fa dia manolotra ny araba ho antsika rehetra mpanaraka fandarana tenako. Mitsodrano anareo mpanaraka fandaranao mba hoeo aminareo tokoa ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Bahary. Ny tena loha hevitry ny afatra androany mantsy dia toy ny tamin'ny Heriniany. Mbola nazava aminareo makasika ny ozina sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana ny tenako. Marina aloha fa raha mbola mitoetra eo amin'ny olona ny ozina sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana dia tsy afaka hitoetra ao anatin'ny olona mihitsy ny fiadanana. Ampahory ny olona mandavataona ny oza sy ny fanahy mpitondra fahafatesana. Marina zany. Noho zany aoka iomana tsara ianareo ny andre ny fampianarana sy ny afatra etiko am'ty hariva ity. Ahorina zany anao vavako anareo ao. Misy matoka ao fa mangy anareo ny tompo ray mody sy alavaka anareo izy ka ho fiadanana tokoa ny fiainanareo. Anao vavaka iaraka azy isika fametrahana an'izao afatra etiko izao. Rainay eo la izy atrzay ka ho mandrakizay ianao. Taloha anao tsy misy andriamanikafa, aty aorina anao tsy misy andriamanitra mandiby fa ianao ihany izy. Misaotra anao zay ny amin'ny fitiavana lehibe zay efa nitiavanao anay. Ary androany de porifonao fa tena tianao zahay. Androany zay rehetra mandeha zao afatra izao de vonjenao ho afaka amin'ny ozina sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana. Ary de omenao fiadanana izy satria mino aho fa mangaza fanenao masina ka ino an Jesosy anakao izy, andray an Jesosy anakao izy, hitoerany Jesosy ao anatiny any izy ka de arabaky teny hitoetra ho amin'ny ankoany ny fiadanana. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko amaky Baiboly avy hatrany isika araka voasoratra ao a Petera voalohany toko 5 andiny fahavalo sy ny fahasivy. Toy zao ny voalaza ao. Mahonona tena miambena fa ny devoly favalinareo mandehandeha tahaka ny leona mierona mitady zay iarapana. Toero izy ka miorena tsara finoana ianareo satria fantatrareo fa zany fahoriana izany de manjondraha lahinareo rehetra eran'izao tontolo zao. Ary ko teny voasoratra io tsy honohono na resaka ny filazana fa misy fanaratsy zay miasa mafy am'izao vaninandro misy atsika izao fa tena misy ry zareo. Am'izao vaninandro misy atsika izao miasa mafy ry zareo fanaratsy manao zay idirana ao anaty tokantran'ny olona sy eo am'izay zavatra rehetra ataon'ny olona. Ary misy amin'izy ireny azy no efa tafiditra ao anatin'ny olona mihitsy. Ny tanjon'ny devoly dia ny ampahory sy amatotra ny olona mba tsy hanana ny olona izany fiadanana izany. Mazava ny voasoratra fa mandehandeha tahaka leona mierona ry zareo mitady zay iarapana amin'ny karazany ny fanaratsy miasa am'izao vaninandro zao. Anisan'izany ny ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana. Tena mamono mahafaty arabaky teny ny fanaratsy sy ny ozina mpitondra fahafatesana
tena mahamono olona mahafaty ara-baka teny ny fanaratsy sy ny ozona mpitondra fahafatesana. Asa mba tafita ao aminao sy am'izay zavatra ataonao io zany fanahy sy oziny zany fa de ataony mamay ny fiainanao rehetra. Toy zao ny fisehony arak'izay fahita ao anaty baiboly. Tsy nanomana ny olona ho faty fanahy sy ho faty ara-batany zany ny Tompoandriamanitra raha nahary ny olombelona izy. Tsotro zany ho amin'ny fiainana tsara indrindra no nomen'Andriamanitra ny olona. Fa rehefa tafiditra tao edena sy teo amin'ny olona kosa mifany ratsy de tonga ny fahafatesana. Genesis 3:7 no milaza izany. Tsy nijanona teo anefa zany fanahy sy osina mitondra fahafatesany zany fa mbola nitoizany teny foana ny asany. Hitantsika tamin'ny heriny zao fa nisy fanahy ratsy sy ozina mpitondra fahafatesany tafiditra sy tafatoetra teo amin'ny tanàna Jeriko. Le tanàna mihitsy no nitoerana. Vokatr' zany nandritry ny taona maro ny fandimby nanjakany fahafatesana ny mpolina tao amin'ny tanàna. Ny fisehony tsy navaninanaka ny mpolina tao Jeriko ary tsy navanina hatramin'ny asa fameloma-tena. Nitondran'le oziny sy le fanahy ratsy mpitondra fahafatesana hatrany ny tanàna sy mpolina rehetra tao Jeriko. Nitondrany fahafatesana tamin'ny lafin-javatra rehetra zareo tao Jeriko. Efa natao ny olona sy ireo manam-pahaizana zay azo natao rehetra isoroana tsy fetezana nisy tao Jeriko. Fa zay voalazay niara-ny fahafatesana tamin'ny lafin-javatra rehetra ny olona tao an-tanàna. Tsy nitsahatra ny herin'izany fanahy sy ozina mpitondra fahafatesana zany raha tsy efa nifoanana no foanan'Andriamanitra no fanam-panompon'Andriamanitra Elisa tamin'ny fotoana nandalovan'ny tao Jeriko. Mitovy am'izany ihany koa ny zava-nisy tamin'ny andron'ireo zanak'Israely. Tonga teo amin'ny taranaky ely mpisorona ny fanahy ratsy sy ny ozina mpitondra fahafatesana. Averiko indray hoe tonga avy lavitra tany zareo fa tonga teo amin'ny taranaky ely mpisorona ny fanahy sy ny ozina mpitondra fahafatesana. Le taranaka nateraka mihitsy no naneho ny ozina sy ny fanahy mpitondra fahafatesana ny heriny. Toy zao ny fisehony ka andao vakina ny voalazan'ny baiboly. Samuel voalohany 2 manomboka amin'ny 10:7 zao voasoratra. Koa izany no nanaovan'i Jehovah Andriamanitra ny Israely hoe efa voalazako tokoa. Andriamanitra no ny lobava eto. Efa voalazako tokoa fa ny taranako ao sy ny taranadrenao no andeha eo rehatreko mandrakizay. Zay zany teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Ely ho an'ny taranany. Fa ankehitriny kosa mbola Andriamanitra indray no miteny eto. Fa ankehitriny kosa ho Jehovah. Averiko indray. Fa ankehitriny kosa ho Jehovah. Sanatry iaho zany. Zany hoe le teko nataoko tery aloha zany tsy tanteraka aminareo indray. Fa zay manome voninahitra no meko voninahitra hoy Andriamanitra. Ary zay manamavo ahy no afa-baraka. Ao anaty fonoteny raha te ahita an'Andriamanitra maneho ny voninahiny sy ny heriny eo aminao ianao de omeo voninahitra izy. Asy hoy hatrany fa efa olon'Andriamanitra ianao omeo voninahitra izy. Ary naiza atao vitan'ny olona rehetra fa ianao no lay olona efa nataon'Andriamanitra ho fahazavany zao tontolo zao sy ho fanasy ny tany. Omeo voninahitra Andriamanitra. Nankariary natakonana omeo voninahitra foana Tompoandriamanitra. Akasitan'Andriamanitra ianao raha mahitanao manana an'izany fiainana izany izy. Zay manome voninahitra n'Andriamanitra ihany no omeny voninahitra. Fa zay manamavo azy kosa dia ho avelany ho afa-baraka ary avelany ho tapahany ozina sy ny fanaratsy ny fiainany. Ho toezana famakiana ny teny 2:3. Andriamanitra eto no miteny. Indro avy ny andro zay anapako ny sandronao sy ny sandry ny taranadrainao. Ka tsy hisy lehilahy ho tratranitra amin'ny taranakao. Mbola veriko indray izay teny manaraka nataon'Andriamanitra izay. Tsy hisy lehilahy ho tratrantitra amin'ny taranakao. Zany hoe ho faty ao anatin'ny fahatanorana avokoa ny taranakely rehetra. Eo amin'ny 10:7 de mbola manamafy ihany ny Tompoandriamanitra fa tsy hisy lehilahy ho tratrantitra eo amin'ny taranakao. Ary no tsitren'Andriamanitra hoe ho mandrakizay. Mbola ho toizana ihany ny famakiana ny voasoratra. Eo amin'ny 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Nefa tsy ho fongoroko avokoa tsy eo anilan'ny atarako izy
mba hampahanany masonao sy ampalahelo fonao ary ny taranakao rehetra de ho faty raha vao eritreriny ary ny taranakao rehetra hoy Andriamanitra de ho faty raha vao eritreriny tsy nijanona teo le teny fa ho Tompoandriamanitra arahana famantarana zay tena ambarako zay hoy izy mba inonao riely fa ho arak'izany tokoa ny momba ny taranakao rehetra ity le famantarana manambara fa efa ho amin'ny taranakao ny osina sy ny fanahy mpitondra fahafatesana ho Tompoandriamanitra tamin'ny elo-pisorona eo amin'ny ty fahefatra amin'ny telopolo ary zao no famantarana ho anao zay anjony zanakao roa lahy de Ofni sy Finiasa ondray andro maty izy roa lahy zay zany famantarana ondray andro maty izy roa lahy zanakao raha nanaraka tsara ny famakina ny tenin'ny Baiboly teo zao ianao de nahita fa tena mafy be mihitsy ny nanjony taranakely mpisorona satria le fahafatesana ao anaty fahatanorana manjo sy mahazo ny taranana dia tsy hoe mandalo sy miseriny fotsiny ihany fa voalaza hoe ho mandrak'izay mihitsy tak zany fiseho ny herin'ny fanahy ratsy sy ny herin'ny ozina mpitondra fahafatesana rehefa tonga eo amin'ny olona na inona ataony elo ho fisoronana zany de tsy voasakany mihitsy za fahafatesany zany satria efa tafiditra tao amin'ny taranany le ozina sy lay fanahy ratsy maro amin'ny olona no efa mahatsapa ny fisiny ty karazana fanahy ratsy sy ozina ray ity eo amin'ny fianakaviana misy azy ao reo olona ao reo zanaka nateraka no maty tanora tahaka ny nahazo ny taranakely mpisorona maty tanora ny lehilahy rehetra ao am'le taranaka ny sasany ray alony 50 taona na alony 50 taona de maty avokoa na ny lehilahy io na ny vehivavy io fanahy ratsy sy ozina efa tafiditra ao am'le taranaka no ao ambadiky zany rehetrarehetra zany tsy janona mihitsy ny fisiny zany fahafatesany zany fa rehefa navita misy ndray mandeha ry zareo de ry zareo fanahy ratsy de ito hiatrany hatrany mandra-patoka fotoana anafanana azy eno ty fidirana vavolombelona iraha ity na raha teo ambavona fahafatesana ity ray-pianakaviany ray ity tamin'ny 12 taona na raha teo ambavona fahafatesana ho iaho ty ray-pianakaviany ity tamin'ny 12 taona aretina nalomana azy ho fahafatesana no nazo azy na mangy azy tao amin'ny hôpitaly eo tam'izany ary nahita fa mono afaty azy io aretina io efa tena ratsy avokoa ny sain'ny olona rehetra na mangy azy tam'izany efa natao daholo anefa ny fomba rehetra hitsabona azy fa tsy tafavoaka mihitsy ny mpitsapy dokotera tsy tafavoaka ny mpitsapy tam'izany tamin'io andro na mangioko azy io no tantara tamiko ity ray-pianakaviana marary mafy ity tantara ny feo malefaka ary nilaza fa tam'izao taonany zao 12 taona izao mihitsy ono no nafatiny ralany ary ny anabaviny ono maty talohany 12 taona izy no faralahy ary izy sisa no velona kanefa izao adalovan'ny aretina mahafaty izao ihany koa izy 12 taona izy hoy ao tamin'io fotoana io rehefa nandreny zany ao de fantatra avetrany fa anao ny misiony eo amin'ny koa ny fanahy sy ny ozina mpitondra fahafatesana fa saingy tsy azony onona tsy azo mivady manjanany onona ny namitaka ny sainy mantsy de ity namitaka ny sainy izy menakavy mpanompon'Andriamanitra io lehilahy io olon'Andriamanitra izy ary olon'Andriamanitra tena mivavaka be mihitsy no zany tsy tao an-tsainy mihitsy hoe mbola misy an'izany fanahy sy ozina mpitondra fahafatesana zany eo aminy marobe amin'ny olon'Andriamanitra mihitsy no voafitaky ny sainy tahaka zany mieritreritra mba izy fa miala mora foana eo aminy ny herin'ny fanahy ratsy sy ny herin'ny ozina zay niperaka tao amin'ny fianakaviana tao amin'ny taranaka anankiray nisy azy rehefa tonga ao amin'ny Jesosy izy kanefa tsy zany no marina tsy miala ny fanahy ratsy raha ohatra ka tsy avoaka sy roana amin'ny anaran'i Jesosy ry zareo ary tsy tapaka ny herin'ny ozina raha tsy tapahana sy foanana amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa ry zareo no zany na de efa mpanompon'Andriamanitra sy olon'Andriamanitra aza izy de nambarako tamin'ny marina fantatro makasika ny fisiny fanahy ratsy sy ny ozina nanatrika teo daholo ny vady aman-janany satria efa vo mafy be mihitsy le ray-pianakaviana de raina tompo fa nino ny fanazavana nataoko ry zareo taoriana zany nataoko ny vavaka ho an'ilay ray-pianakaviana nataoko délivrance sady ntsofoko rano izy ary nambarako taminy
fa tsy fatin'ny fanaratsy sy ny ozina tahaka ireo raitapo aminy izy nisotra an'Andriamanitra lehibe tokoa fa ny arivo dia hita ny fotry ny aretina ary ny arivo iny ihany koa dia sidra tanteraka izy ary mbola velona hatram'izao ilay raim-pianakaviana efa niloza ny lavitra ilay faromby 20 taona omena voninahitra ny tomp'Andriamanitra ry mpiany malala misy ny fanaratsy ny ozina ary misy tak'izany ireo fanaratsy sy ireo ozina mpitira fahafatesana tsy misangisangana zareo fa raha mbola eo aminao sy ny akonanao zareo dia tsy maintsy mamita ny misiony foana iadika andray aloha sika ny amin'izay etapa voalohany zay fanaraka iray aorina zany toiza ny fampianarana sy ny fampahafantarana fa misy ny fanaratsy sy ny ozina mpitondra fahafatesana mahery izy daholo tompoko izany mandreraka ny fo makarary ny andoho tô mila tsy ajoro tô tena mampijoro olombelona ihany ka mety tomany olana ny tany tena zany zany mandreraka ny fo makarary ny andoho tô mila tsy ajoro mafiaza miadizayatreana andalovana no eto kaza kiviana mbolao Jesosy tompo izy tena tianao niavana mety anadiny fa Jesosy tsy mba mandao izay manana ny Jesosy nahory asa tsy mba manohifo tsy mba very fanantenana izay manana ny Jesosy nahory asa tsy mba mamohifo tsy mba very fanantenana ary ireo nilosandray sy namohy anineny misy kio tsy mananjoke fefalasa izy ireny marobe ireo kamboty sy ny mpitondra tena izanizy eto ambany lanitra olombelona mety olena kanefa na de mafiaza satria ny olona mandalovana no eto kazakivianao mbola Jesosy tompo izy tena tianao apetraho aminy ny alahelo izay manana ny Jesosy nahory asa tsy mba mamohifo tsy mba very fanantenana izay manana ny Jesosy nahory asa ho tonga ny andanitra ho miramirandava eny ary tompoko misaotra ny teknisanny isika tamin'izay irana lefa ny teo zay ho toizana fampianarana amin'ny karaza mony ny elikesehoan'ny fanaratsy sy ny ozina mpitira fahafatesana any amin'ny fianakaviana sasany iray ny fisehoany dia maty amin'ny alalan'ny loza na maty ny vonoan'ny olona ny lehilahy rehetra zay efa maty tao amin'ny zareo tena mahavariana ny mandinika an'izany satria mazava be fa tsy fifandrafinjavatra na kisendrasendra zavatra toy zany fa ao raha ny devoly sy ny otsina no ao ambatiky zany ny devoly sy ny otsina no mitondra ny olona ho am'izany saorana nefa tomp'Andriamanitra fa na de manana ny hera sy fahifantoy zany azany devoly sy ny ozina de fa nanome vahaolana ho antsika zanak'olombelona ny tomp'Andriamanitra tsy to ao am' Jesosy ny vahaolana ny am'izany averiko indray fa ao am' Jesosy ny vahaolana ho am'izany eno tsara zao fanazavana entiko zao efa fantatr'Andriamanitra hatramin'ny elany sy ny fanaratsy sy ny ozina mpitira fahafatesana ary efa hitan'Andriamanitra hatramin'ny ela ihany koa ny fomba fiasany sy reo zavatra ratsy efa nataony tamin'ny olona sy teto ambon'ny tany no zany nomen'Andriamanitra atsika zanak'olombelona zanan'ilay tokana ho mpamonjy ity zao tontolo zao ity ary natolotr'Andriamanitra natao sorona teo ambony azy fijaliana mihitsy zany zanany zany Jesosy no anarana ny tanjon'Andriamanitra de zao amin'ny alalan'i Jesosy sanana
sy amin'ny alala fahafatesan'i Jesosy no entin'Andriamanitra mandresy sy mandrika ny heriny fanaratsy sy ny osina na inona karazany sy ny heriny. Toy izao ny voalasan'ny Baiboly eo amin'ny Hébreux 4:7 hoy izy: koa satria manana nofo amandrany zaza de mba nandray zany koa Jesosy mba andriganany amin'ny fahafatesana le manana ny hery fahafatesana de ny devoly. Mazava be mihitsy zany teny zany, nampitafian'Andriamanitra ray nofo sy raha tahaka antsika olombelona Jesosy ahafahany mandalo fahafatesana. Ka izany fahafatesana izany no nentin'Andriamanitra nandresy sy nandrikana fanaratsy sy ny osina. Averiko indray fa ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana no nentin'Andriamanitra nandresy sy nandrikana fanaratsy sy ny osina. Tsy napozy ny devoly mihitsy ny fahareseny sy ny faharinganana rehefa maty Jesosy, satria eny devoly sy tsapany teony eo fa tena resy sy voaringana tokoa zareo. Ahoana ny Baiboly any amin'ny Korintiana 2:9 teo zao voasoratra: ary tsy nisy nalala zany mpanapaka izao tontolo zao, fa raha nalala izy de tsy nombota amin'ny hazo fijaliana tompo voninahitra. Dika zany teny zany de zao: tsy fantatry ny devoly mihitsy hoe hitondra faharesena sy fandrianana azy ny fahafatesan'i Jesosy. Fa raha fantany zany de tsy nombota amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy le tompo voninahitra. Tena tsy fantatry zareo mihitsy, satria zany no antony natoka devoly raha vao nandre fateraka ilay mpamonjy de nanomana programa ry zareo devoly ny amono ahafaty an' Jesosy zaza teraka to Betlehem. Fa saingy voafitiky ny magy ry zareo ka tsy tanteraka ny tetika ratsiny. Efa nomanin'Andriamanitra ho faty koa Jesosy, efa nanomana an'izany fahafatesan'i Jesosy zany ny tompo Andriamanitra, fa saingy amin'ny fotoana mamety azy. Noho izany nidingana voalohany hitondrana ho amin'ny fanafahana mba ho afaka amin'ny herin'ny fanahy sy ny osina mpitondra fahafatesany de ity: mino ny fisian'Andriamanitra ianao, de lay Andriamanitra anarany zao rehetra izao miverina amin'ny ianao, ary ekeo fa tsy misy fiainana tsara sy valona izany eto ambony tany afa-tsy ny fiverenana amin'Andriamanitra iray irery any tompoko. Tsy hafa fa tahaka ilay zanaka tala voalazan'i Jesosy, fa oriana ny fiainany fonizy ny ala tao amin'ny rainy ary lasa olona ratsy fefara. Fa rehefa niverina tamin'ny rainy kosa izy de voavela ny elony ary naveriny rainy tamin'ny loniny ny fiainan'ny rehetra. Mino a Jesosy ho zanak'Andriamanitra ihany koa ianao, ary mino fa lay sorona sy lay fanavotana natao teo ambony hazo fijaliana de nataony ho anao sy ho antsika zanak'olombelona. Ary raiso izy, raiso Jesosy hitra sy toetra ao anatinao, tena ome toerana ao anatin'ny fonao Jesosy katoboy. Efa ndroso tam'izany lalana zany matsy izao zay mitondra zao afatra sy fampianarana izao. Manaraka zany manana finoana fa tianao ny tompo Andriamanitra, ary manana finoana ihany koa fa zao no andro tompo anao anafahana anao. Raha miroso am'izany dingana namarako zany anao de amonjy sy anafaka anao tokoa ny tompo Andriamanitra. Fa ankoatra zany, dingana voalohany ihany ilay nambarako teo, fa dingana faharoa hitondranao amin'ny fanafahana de ny faniliana sy ny fandroana ny fanaratsy hiala ao anatinao ary hiala ao anatin'ny trano fonenanao sy eo am'izay zavatra ataonao. Ary ilaina tapahana sy foana tahak'izany ihany koa ny osina mitondra fahafatesana. Eno tsara koa ange ity zavatra resako aminareo ity misy amin'ireny trano honenantsika ireny ihany koa nefa misy fanahy sy osina mpitondra fahafatesana. Maro moa ny antony natokan'izany, tsy fantatry ny olona nefa ny famarinana zany. Koa raha misy zany tokoa ilay trano fonenana de anana olana mahakasika fahafatesana zay rehetra mipetraka ao amin'le trano. Ohatra, heritaona nipetra natao le fianakaviana de tsy maintsy maty ny vady na ny zanak'le olona ao amin'ilay trano zava-misy zany. Ohatra ihany koa, heritaona nipetra natao amin'le trano le fianakaviana de tsy maintsy hiaran'ny fahafatesana ny fameloma-tena atao le fianakaviana. Zany hoe lasa rava-fananana vetivety eo le fianakaviana. Maro amin'ny olona no mahatsapa an'izany, fa saingy tsy azony atsaina, tsy azony atsaina mihitsy hoe ao amin'ilay trano ipetrahana, ao amin'ilay trano fainy na ao amin'ilay trano vidiny no misy fanahy sy osina mpitondra fahafatesana tahak'izany. Ry mpiany malala,
mila roana sy avoaka ny fanaratsy mpitondra fahafatesana mba hiala ao anatinao raha toka efa nasy toerana ao aminao izy ary tapahana tak'izany akeo ny ozona mpitondra fahafatesana sady foanana amin'ny anaran'i Jesosy zavatra ratsy efa nentina tsy maintsy miroso am'izany ianao vo afaka ny andresy sy anana fiainana vaovao olona maro no efa hitako no afan'Andriamanitra tamin'ireo fanaratsy sy ireo osina mpitondra fahafatesana no afan'Andriamanitra ary zareo rehefa nandray tsara ny torohevitra nomenay sy tahorina vavaka fanafahana nataonay ho azy reny de rana ny tompo ry mpiany malala tonga ihany koa ny fotoana natokan'Andriamanitra amintsena sy anafahana anao no zany mirosoa am'ireo dingana efa nambarako ireo ianao manarak'izany tongava ihany koa ianareo mamonjy ny fotoam-pivavahana ataonay aty amin'ny fiangonana Rifiandrotra kely fa asoanao sy ny fanahinao zany tompoko vonjeo ny fiainanao sy ny ankonanao manao fotoana izahay ny alahady misy fidirindimy zay ny alahady averiko foana amin'ny 9 ora maraina amin'ny 7 ora maraina amin'ny 10 ora maraina amin'ny 12 ora atoandro ary amin'ny 2 ora tolakandro ka zay hitanao fa mety aminao no vonjenao tompoko asa mangatakandro zany fa tena tongava mihitsy anao tompoko zay zany ny afatra netiko anareo tamin'ity hariva ity anao vavako anareo am'izay aza ao fa mielony zany mbola naraka iraray aloha sika aorina ny hira ataoko ny vavaka ho anareo anao vavaka ho anareo zay marary ihany koa ao mba ho sitrana ianao zay marary satria mpanasitrana Jesosy ary ny anara Jesosy etononona de misy hery manasitrana ny olona marary mino ary matoky famonjy anao sy anafaka anao tokoa ny tompo anio maireza tao tompoko miomana azy fa orina nyty hira ity de ataoko ny vavaka ho anareo tompoko maireza tompoko Elany fampitady kivikivy vakilo elanandaloady ketraka mavesatra ny fo no batainao nefa tsy nalalakory resy nefa nataonao atsango tsy nety nino hay Jesosy anao tsy manadino mahera fa antananao mahera fefaio ianao atsanganao ka tafatsangany indray mahery lavitra no miatramiizay efa resy ao no nisandratanao eny ary e omena tompony voninahitra andao ary a anao vavaka vetrany ho anareo ao ry tompo Andriamanitra tsy to ianao no la izatra zay atraiko mandrakizay mandrakizay talohanao tsy nisy andriamanikafa ateorinanao tsy misy mandidy ho manokana tena misaotra anao ao nino nanekeko fa misy anao ary nino nanakeko an Jesosy anakao ka notompoko izy misaotra ny am'ireo fahasavana be deaibe zay efa nataonao tamiko ary mino aho fa tak'izany akeo no ataonao am'ireo olona zay nandre ny afatra nataoko androany mandrafo aminy anao mamela ny aloka vitany anao satria zay olombelona tapa-kevitra verina aminao de raisina ho atanana zay olombelona tapa-kevitra ny andray a Jesosy anakao de ho raisina ho atanana ka hitoetra ho aminy anao ho avelanao ny aloka vitany amin'ny anara Jesosy vonjenao ny fanahany amin'ny anara Jesosy tapahako sy falako ny herina ozina mpitondra fahafatesana teo aminy le voliko ny zavatra ratsy efa netiny ozina rehefa naratsy mpitondra fahafatesana na endrika manao ahoana na endrika manao ahoana no efa nataonareo tamin'ny olona manodidinareo a mivoa amin'ny anara Jesosy tompo Andriamanitra tsara ianao sy tranonao ny olatra marary ary tsofiky rano ho amin'ny fahasoavana be ny olona zay nandre ny afatra netiko androany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho atananao any ny fiainana
andresy koa aneny olona andresy ny olona no Jesosy Kristy sotra raha io halleluia amen zay zany tompoko dia mametraka ny mandram-piona manao veloma amin'ny manaraka andre tompoko